Betsaka ny tombony ho azon'ireo mpanjifa amin'ity tolotra banky ny positra na positra finance ity. Voalohany amin'izany ny fienan'ny tany fahaverezam-bola. Tsy hisy fikirakirana vola taratasy firy intsony izany ao anatin'ny fifanakalozana amin'ny numerika. Arahana mahavanana sy hanatsarana ny andavanandro ny mpanjifa amin'ny fampiasana ny banky ny positra. Eto isika dia hiresaka ny banky ny positra finance. Vina lehibe teo anivon'ny positra malagasy ny fametrahana ny positra finance afaka manome tolotra ny mpanjifany. Efa eo an-dalam-panatanterahana izany tetikasa izany ankehitriny mialohan'ny faran'ity taona ity dia ho apetraka eny amin'ny tranon'ny positra manerana ny nosy izany positra finance izany. Vina izay iarahan'ny governemanta miaraka amin'ny ministera ny fampivoarana sy ny fanovana ny ahitao arakajy mirindra ny positra sy ny fifandraisan-davitra ny an'ny MNDPT. Amin'ny taona 2024 iny kosa dia hisandrahaka amin'ireo tranon'ny positra manerana ny nosy ny positra finance. Mivoatra manaraka ny teknôlôjia sy ny numerika ny tontolo ankehitriny miamahazo vahana hatrany izany. Ny toe-karena sy ny fifanakalozana ara-baritra andavanandro dia tsy afaka miala amin'izany raha te hivoatra. Izay no nahatonga ny mpahomana ny positra malagasy ny roso miandalana tamin'ny fananganana ny positra finance tetikasa izay tapaka tamin'ny taona 2024. Betsaka ny tombony ho azon'ireo mpanjifa amin'ity tolotra banky ny positra na positra finance ity. Voalohany amin'izany ny fienan'ny tany fahaverezam-bola. Tsy hisy fikirakirana vola taratasy firy intsony izany ao anatin'ny fifanakalozana amin'ny numerika. Arahana mahavanana sy hanatsarana ny andavanandro ny mpanjifa amin'ny fampiasana ny banky ny positra. Tsy ho fandefasana taratasy fotsiny ihany ny positra malagasy fa iamaro ny tolotra omena ny mpanjifa ary voatratrany anaraka ny toetrandro. Tsy ahivina kosa fa efa misy ny tolotra rabola omen'ny positra malagasy ankehitriny toy ny positra monnaie ary azon'ny mpampiasa atokisana ny positra malagasy satria manana ny traikefa sy ny fahaiza-manao hatry ny ela. Marihana fa ny governemanta dia efa mamadika ny fikirakirana ireo vola ampiasaina amin'ny fampandehana andraraha ho an'ny vahoaka. Amin'ny alalan'ny rindram-baiko ao anatin'ny atao arakajy mirindrana ny logiciel de digitalisation. Tafiditra ao anatin'izany ny karama sy ny tambo-karaman'ireo mpiasam-panjakana na ihany koa ny vatsy-pianaran'ireo mpianatra ny université. Ny positra finance ihany koa dia natao an'ireo olona izay mbola tsy manana petravolana any amin'ny banky na any amin'ny toerana lavitra tsy ahitana izany. Farany satria ny positra finance dia anerana ny nosy, anakaikikaiky kokoa ny mpanjifa sy ny vahoaka ary rehefa misitraka sy mampiasa ny banky ny maro anisa dia mihatsara ny fodin'ny toe-karena izay fototra iangan'ny fampandrosoana dia mandra-piona indray velomo.